Salama daoleo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny fandehanan'ny Black Nadia tany Comore izay nanao fampisehoana goavana Moïse tamin'ity volana ity izay tena niavaka dia niavaka tokoa moa ny fandraisany ireo vahoaka Comoriana an'izany mpanakanto malagasy izay manana ny lazany andriambavilanitra Black Nadia izany tany an-toerana tany. Nandritra izay moa dia norarotina no nanao fifonana ampahabe maso indrindra fa amin'ny fitondram-panjakana malagasy no ireo izay teny tsy voahevitra izay navoaka ny tao amin'ny pejiny tao anatin'ny hatezerana izay niarahana hita moa izay rehetra izay ka nahatsapa-diso Black Nadia ary nanao an'izay fifonana izay. Ka nipitsipisony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialohany anarantsika ny pitsipitsony mahakasika an'izay fifonan'ny Black Nadia izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tahina Razafinjoelina sy ny ekipany atokisan'ireo mpiara-miombinantoka any ivelany. Ankoatrany zavatra ataony ao Madagasikara dia miara-miasa amina orinasa any ivelany ihany koa itahina Razafinjoelina. 17 taona izay no niarahany niasa tamin'ny vondron'ny orinasa RAP ao Maurice ao ary nisaotra azy ireo izay natoky ny orinasa tantaniko ho isatrany. Miarahaba sy mirarisoa hatrany ny ekipa mpiara-miasa rehetra hoy itahina Razafinjoelina dia Ibrahim Rujidawa avy ao RAP India Ocean ary Hig Boloch sy Gilbert Bonnet avy ao amin'ny Proximity France. Ianareo no isany nanokatra ny varavarana ho anay tamin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ho marina fa olona efatra no nanomboa ny fiarah-miasa tany am-piantohana efa tonga anjato kosa izany fitambaran'ireo niasa hatr'izay. Midika izany fa tena mivelatra ny fiarah-miasan'ny itahina Razafinjoelina sy ireo orinasa vahiny amin'izao fotoana izao ary tsy voandroany moa izany fa efa hatramin'ny ela no nahitana an'izay fiarah-miasany sy ny orinasa any ivelany izay. Ivon'ny toerana faravohitra haitarika sy fitantanana mahomby indray no fampizarana. Tonga ny tanora mbola mianatra, ny tanora efa miasa, ny olon-dehibe efa ela nietezana, mpitarika fikambanana samihafa ary mpitarika sindikaly sy ny maro hafa ihany koa. Nanintona ny olona maro ny fihaonana momba ny haitarika sy ny fitantanana tetika asa mahomby tamin'iny andro ny afako mahaliny teny amin'ny ivontoeran'ny tanora faravohitra. Natao ny fanazavana, noraisina ny lesona ary nisy ny fampiharana avy eo. Tena samy mahazo ny tandrify azy avy ny rehetra izay tonga teny an-toerana. Ahafahana mivoatra hatrany eo amin'ny fiainana na ny asa izay atao. Izao antony fivorian'ireo tanora teny amin'izay ivontoeran'ny tanora faravohitra izay. Tany Tsoroana Mandidy indray dia nitrangana fanafihana amin'ny Tampiadina. Notifirin'ny dahalo teo amin'ny tarehiny havanana nahazo ny masony sy ny sofiny ny lehilahy iray tao Tsoroana Mandidy. Nandritra ny fanafihan'ny dahalo ny aliny 14 Novambra tamin'ny sivora latsaka tao Soamanga Bemahatazana Tsoroana Mandidy. Fantatra fa dahalo dimlahy mirongo fitaovam-piadina toy ny basy no nanafika tokantrano iray ary rehefa nikasa hanohitra ity raim-pianakaviana 12 taona ity no notifirin'ireo dahalo avy hatrany. Omby miisa 2 no lasan'ireo dahalo nandritra ny fanafihana ary niroso avy hatrany tamin'ny fanarahandian'ny fokon'olona ka tafaverina ny omby iray tamin'ireo 2 izay lasan'ny dahalo ireo. Efa manaraka fitsaboana kosa ilay raim-pianakaviana izay voatifitra basy izay. Midika izany fa tena mihitatra hatrany ny resaka tsy fandriampahalemana etsiroa izay efa hita manerana ny nosy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny eo amin'ny resaka halatromby sy ny fandrobana hafananan'olona izay. Any Port-Berger indray ny eo amin'ny resaky ny tsy fampiny rano fisotro madio na ihany koa ny eo amin'ny olana misy amin'izay rano fisotro madio izay dia tafiakatra arivo ariary ny vidin-drano iray bidon izay 20 litatra any Port-Berger ihany raha mahalany 10 bidon ao anatin'ny iray andro izany dia mandany iray alina ariary isan'andro izany. Izany hoe 3 hetsy ariary isam-bolana izany no lany amin'ny fividianana rano fisotro madio fotsiny raha tsy misy fiovana izao fijalian'ny rano any Port-Berger amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny tsy fitandremana eo amin'ny mpamily indray dia mpamily fiara fitateram-bahoaka zotra de mamo sady mbola nitondra fiara nandeha mafy
no tanana atao fanadiadiana niaraka tamin'ny resevera rehefa voasakana taoriny fanerana azony zandary. Nahazo antso fanerana momba ilay zotra de mampitohy any Vasakosy vato tamin'ny andro ny 14 Novambra alina iny ny zandary ao Ambohibao. Voalaza fa nitondra fiara mandeha mafy ny mpamily no sady nahinoana fofontoaka izay nidofoka ary nampiseho ny nahamamo azy mihitsy ity mpamily ity tamin'izay. Ankoatran'izay dia mbola nifandimbiasany tamin'ny mpanampy azy koa ny fitondrana ilay fiara. Fanampin'izany tsy nifandrenesana ihany koa ny radio tao anatin' ilay fiara opa no azony ireo izay nangataka ny hampidinana ny fanenony ilay radio tao anatin'izay fiara izay. Ka nahafatra na de tsara aza ny toaka sy tianareo takinina aza izay toaka izay dia mba hajao ihany ny mpamily fa izy ireo no mampidibola ho anareo ary fadio ny mitondra fiara rehefa mamo zay so dia mampidodoza ho an'ny hafa sy ho an'ny tenanao ihany koa ao anatin'izay hamamona izay. Eo am'resaky ny fanazarantena indray dia nametra-pialana tamin'iny omaly iny ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara na Coach Roro. Nambaran'ny Coach Roro fa izy no mpanazatra ary izy no tompon'andraikitra voalohany tamin'ny faharesen'ny Barea. Nandray andraikitra avy hatrany izy fa hiala tsy ho mpanazatra ny Barea intsony. Niezaka nampitombo lohalaharana ary nanova vodilaharana 3 izy tamin'ny nahazony mpifanandrana karatra mena nefa ireny no vokatra ho izy hatrany. Resy indray ny Barea ary tany anaty fanalavam-potoana hatrany no nahafatesany mpifaninana ny baolina kitra. Tsinitsindry avy amin'ny Facebook no nahatonga izao fametram-pialana izao fa noho ny vokatra azo hatramin'izay nitondrany Barea izay. Ndao am'izay raha resantsika ny mahakasika ny fifonany mpanakanto Black Nadia izay nandefa hafatra manokana ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy moa izy tao anatin'izay fifonany izay araky ny nambarany hatrany dia mifona aminareo mpitondra fanjakana malagasy ny tenako izy noho ireo izay teny tsy voahevitra izay nataoko tao anatin'ny pejiko tamin'ny fotoana vitsivitsy lasa izay. Tezitra mafy aho tamin'ireny ka tafananao foana tahaka an'ireny. Olombelona mandiha tany aho ary olombelona miloloha lanitra ka tsy maintsy lena indraindray ary tsy maintsy solafaka ihany koa. Fa aza tsarainareo amin'ireny adizoko ireny aho fa matoy aho matsapa diso tahaka an'izao dia tena tsapako ny zavatra izay nataoko fa tena tsy mety. Ary manome toky ho anareo mpankafy sy ho anareo vahoaka malagasy rehetra aho fa tsy amerina ny zavatra tahaka an'ireny intsony manomboka amin'izao ho ihatrany Black Nadia raha nandefa hafatra tao anaty pejiny tao mahakasika an'izay fifonany ampahabe maso zay. Raha tsy hivina dia fanondroany izay i Black Nadia no nanao an'izay fifonana izay tao anatin'ny andro vitsimonja taoriany ilay opa variraraka izay nataony tao anaty pejiny ary niteraka resabe mo izay opa variraraka izay nataony Black Nadia izay ary maro ny diso fanantenana raha vantany vao nahita Black Nadia nanao an'izay fihetsika hafahafa izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.